Nandray ireo mpianatra avy etsy amin'ny collège Saint-Michel kosa ny orinasa mofoko teny Tanjombato androany. Ity fiaraha-miasa amin'ny ONN ity moa dia manana tanjona amin'ny fampahafantarana ireo ankizy mpianatra ny dingana arahina mba azahoana mofo manara-penitra sy ara-pahasalamana. Ravakarandramanala sy Famara Samuel. Soronjato avy amin'ny kilasy fahenina avy eo anivon'ny collège Saint-Michel Mamasina no nanao fitsidiana ny usine ny orinasa mofoko tety Tanjombato androany. Fiaraha-miasa teo amin'ny orinasa ity sy ny ofisy pirenena misana fanjarian-tsakafo na ny ONN izay nitondra reto ankizy reto no nafahana nanao izao fitsidiana usine izao. No safidiana manokana moa ireo ankizy ireo mba hahatonga azy ireo ho mpitondra teny eo anivon'ny fiarahamonina. Nahatonga aminay maninona mo mpianatra no safidiana satria tianay ho ampitaina zany ho an'ny ankizy dia amin'izao sady ny fampahafantarana hoe inona ny vokatra izay manaraka ny fepetra araka ny tokony izy dia eo amin'ny lafiny ara-pamokarana izany hoe ny kalitao, eo amin'ny lafiny hatsarany vokatra, indrindra koa ny fiara-miasa ny mofo sy ny ONN dia misy ny fanampiana ny fer izany hoe ny vy sy ny vitamine B9 ao anatin'ny vokatra mofoko rehetra. Dia izay zavatra izay tiana ampitaina ihany koa amin'ny ankizy eo amin'ny fampianarana azy ireo ny atao hoe fanjarian-tsakafo. Ankoatra ity fitsidiana usine ataon'ny mpianatra ity, vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny mofoko sy ny ONN ihany koa no nafahana napititra ireo akora manampy amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia ny fer sy ny vitamine B9 izany. Ny ONN moa mampandrindra ny asa rehetra mifandraika amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia nanantona ny sehatra tsy miankina izahay mba hifametanana aminay. Rehetra izany ny mofo dia nanaiky hanao ny fanodina-tsofo la fortification an'ny mofo dia izay natonga ny legalina hoe mofo izay misy visy ny fer acide folique. Dia ny tanjona moa izany dia mba hanatsarana ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Raha fantatra dia mbola misy 10 isan-jato eo ny tratran'ny atao hoe anémie na tsy fampin-draha. Io dia anisan'ny aretina iray eo anatin'ny hoe tsy fanjarian-tsakafo. Dia izay ny tanjona hoe mba hitondra ny anjara bikiny izany ny orinasa mofoko ao anatin'izay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay. Amin'izao akatoko ny fetiny ireny izao dia misy ireo vokatra noman'ny mofoko manokana atao fanomezana ho an'ireny. Eritaona no namokatra ireo karazana mofo sy mofo mampisamihafy ho an'ny malagasy ny mofoko. Manana toeram-pivarotana maro manerana n'Antananarivo sy ny ireo renivohim-paritany ny mofoko amin'izao fotoana izao. Fantaro ary fa mofo dipaina manodidina ny 4 alina isan'andro sy viennoiserie miisa 4 alina isan'andro no vokariny ity orinasa mpamokatra mofo ity.